indraindray fihetsika kely ihany dia mampamiratra ny tontolo, fihetsika mampitsiky, atao hoe fihetsika tsotra ihany kanefa mampitony ny fomon-tempo, mampahery ireo iantefany satria ireo fotoana mamy indrindra dia ireo fotoana izarantsika hafaliana. Hafaliana tao pitika afo manenika ny Noely. Noely eto no fiandohany ao am-potsika dia ilay isika mifanampy, isika anaty fity mifamaly, afo manazava ny fiarahana amin'ireo olona akaiky antsika. Ary rehefa tafahoana ireo hazavana ireo dia mamiratra ery Noely. Iasy dia mampiray antsika amin'ireo soatoavina manan-danja amintsika, manaova fety sambatra.